Sokafatsika amin'ny fomba ofisialy ny faharoapolo taona ny fiangonana Apocalypse eto Madagasikara. 17 Jona taona 5,700 serivo tao amin'ny EPP Ampasan'ny Sadoda dia nisy lehilahy anankiray nampianatra an'izany hoe ny bokin'ny Apocalypse. Ny taona 1970 dia nijoro ny FMM BFM na ny fikambana ny mpiara-mandinika ny bokin'ny faminaniana zay niova ho FAM na ny fikambanana Apocalypse eto Madagasikara tamin'ny taona 3 anio sabata 9 Janoary 2024 feno 20 taona katrika izany fiangonana izany. Noho izany dia sokafatsika amin'ny fomba ofisialy zany amin'izao maraina izao. Fanabarana na Apocalypse. Ny fanabarana Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy paseony mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy anambara amin'Jaona mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antongotra ny andro. Izaho no Alpha sy Omega hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ny ho avy dia ny tsy toa. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nadefina azy azy ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Iteka isika ny amin'izay generika izay. Taona voalohany, taona faharoa, taona fahatelo, taona fahaefatra, taona fahadimy, taona fahaenina, taona fahafito, taona fahavalo, taona fahasivy, taona fahafolo, taona faha 20, taona faha 20, taona faha 30, taona faha 40, taona faha 50, taona faha 60, taona faha 70, taona faha 80, taona faha 90, taona faha 100, taona faha 120, taona faha 90. Mandroso sara ray aman-dreny Pasteur Mivady. Ambara amin'ny fomba ofisialy zany fa dia misokatra ny fanamariana ny faharoapolo taona sy ny fandroenana ny fiangonana maneran-tany. Dia misokatra amin'ny fomba ofisialy zany ny fanamariana ny faharoapolo taona sy ny fananganana ny fiangonana maneran-tany, fohy be maneran-tany, lehibe indrindra eto Afrika. Mena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Kusatria fiangonana Apocalypse maneran-tany ny feno 20 taona
dia iteny amin'ny fitenim-pirenena maneran-tany izy adika amin'ny fitenim-pirenena maneran-tany ilay fanambarana nambara ny ray aman-dreny pasteur teo. Ny teny voalohany mentsika dia amin'ny fiteny frantsay satria dia efa voadika amin'ny fiteny frantsay ny ampianarana ny boky ny apokalypsy. Ny fiteny faharoa dia amin'ny fiteny anglisy ary ny fiteny fahaefatra dia amin'ny teny sinoa. Le président fondateur de la Fédération d'Église Apocalypse de Madagascar et du monde déclare l'ouverture officielle des cérémonies et festivités du 20e anniversaire de cette église. In the name of Jesus Christ, the 20th anniversary of the Apocalypse Church is open officially. Arefa mesady anareo. Lasa ny sinina ny fampianarany boky ny apokalypsy iteaksika. Siantai woman di Arshinian Jerry Shangri Kwaila Kaishi. Eny araka dia zandray andika azy amin'ny fiteny thaïlandais Taïwan Taipei. Eny sy mahazo toerana daholo lalaisany mahazo toerana izy mivady zay misokatra zany zay ny fanamarihana ny faharoapolo taona amarana izao mialohan'ny toriteny dia anao hira ireto ray aman-dreny mpitandriny reto iteka isika. Reo ny mpiara-miasa nandritry ny 20 taona. Reo ny ray aman-dreny nanohana ny ray aman-dreny pasteur nandritry ny 20 taona. Noho izany dia asaina anareo solotena vitsivitsy hiaraka hira amin'ny ray aman-dreny pasteur Erzo Tserila. Sona betsaka ray aman-dreny gamba tsy dia hira izy ity fa somary fanetanana kely fotsiny dia afaka mihira koa tsika fiangonana. Tsara ny époque amin'ny janvier, tsara ny époque, tsara ny époque amin'ny février, tsara ny époque, tsara ny époque amin'ny mars, tsara ny époque, mbola tsara ny époque amin'ny avril, tsara ny époque, tsara ny époque amin'ny mai, tsara ny époque amin'ny jona, tsara ny époque, tsara ny époque amin'ny juillet, tsara ny époque, tsara jusqu'à fin d'année.